Miankatantsika rehetra hitsangana eo amin'ny toerana misy antsika. Alléluia. Alléluia. Ndao hiteka mafy ho an'Andriamanitra isika amin'izao fanomboana amin'ny fotoana izao. Raha mbola misy mafy dia ataovy ihany. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray zany isika fa nomen'Andriamanitra zao tombonandro avelomana izao ary nataony natratra ny andro androany ary nitominy ihany koa ho tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity mba ahafahantsika miaraka manompo an'Andriamanitra sy miakoka eo anatrehany ka dia omena voninahitra ny etontsika. Manaraka izany dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fa tonga soa arabaina ianareo tonga eto, arabaina tahak'izany ihany koa ireo namantsika izay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook. Ny tompo izay nanome fahavelomana antsika izy anie anapaka ny fiainantsika rehetra androany ka ny soa rehetra izay tsy atsika tamin'ny taona lasa iny dia mafisiko amin'ny anaran'i Jesosy ho ataon'ny tompo tanteraka amintsika anie zany amin'izao taona 2024 izao. Amen. Amen. Andao hivavaka avy hatranisika ametraka ny fotoam-pivavahana eo an-tanan'Andriamanitra. Rila izy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay ary manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa no fahasoavanao lehibe Andriamanitra dia nomenao tombonandro avelomana sy iainana izahay ary mbola nitominao ihany koa ka tonga eto amin'ity tranonao ity mba hanompanao, hanome voninahitra anao ary ankohoka eo andritrehinao Andriamanitra. Ko ankehitriny azy dia mametraka ny fotoana rehetra izay tanterana eto amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Ny herinao anie hanapaka ty fotoana ity ry Andriamanitra. Ny sitraponao anie no tanteraka eto mandritra ny fotoam-pivavahana ry Andriamanitra. Ary rehefa afinainy rahan'i Jesosy ho fiarovana ho anay rehetra, ho fandresena ho anay manoloana ny tetika ratsy homanin'ny fahavalo. Misandraha tamin'ny avodridranao Andriamanitra. Misandraha tamin'ny avodridranao. Resy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavalonay. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra. Fa lehibe ianao. Ataovy amin'ny fonao manontolo ny hira. Fa aoka tsy erikerika ny tototika akory ianao. Miteritra anao Andriamanitra. Fa lehibe ianao. Fa lehibe. Misaotra anao Jesosy io. Jesosy tu makaka ianao. Makaka ianao. Misaotra anao Jesosy tu makaka ianao. Misaotra na fanay masina. Fanay masina. Mahery ianao. Amen, amen. Mahery ianao. Misaotra anao. Fanay masina. Mahery ianao.
fotoam-pivavahana ataontsika dia fotoam-pivavahana arahana fandraisana ny fanasan'ny tompo. Alleloia. Misaotra amin'ny Andriamanitra isika fa dia hotahiny tokoa ty fotoana androany ity. Amaky soratra masina isika ato amin'ny Salamo 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Misaora ny Jehovah rehefa naiko, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ny Jehovah rehefa naiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Zay mamela ny heliko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manaritra ny ainao tsy hidina ny andavaka, zay manarina famindra-po sy fiantrananao, zay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Alleluia. Ho toizantsika zany zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny fiderana an'Andriamanitra, ka dia atao amina avokoa isika rehetra mba tena anompony tompo amin'ny fontsika. Raha hitarika antsika hiderany tompo reto namantsika reto dia aoka tena avy ao am-ponao ilay feo entinao miderana Andriamanitra. Aoka fo amam-panahinao rehetra, tsy vezivezy miakavina miakavanana, fa tena ifantoka ao amin'ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay ome voninahitra Andriamanitra fa ty fotoana androany ity dia fahasoavany alehibe ho antsika rehetra. Mangataka ny mpitarika fiderana androso hira anankiteny no iarahantsika manao sy manatateraka ao anatin'izany. Halleluja. Dia ampifaliana lehibe indray no hiara-bananao dia ianao zay tonga manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao, ianao ihany koa zay any tokantranonao any manaraka an'ity fotoam-pivavahana ity amin'ny alalan'ny Facebook hitanao manokana ny Andriamanitra. Ary tsofoka rano ianao androany atsapany fanatrehany n'aiza toerana misy ianao na eto amin'ity toerana ity na any tokantranonao dia tena hoe atsapany izany fanatrehan'Andriamanitra izany anie ianao. Amin'ity androandroany ity dia indrana kely ny teny Madame Sisi matetetika izay hoe 2 taona lasa izay maty Jesosy noho ny fahotako sy noho ny fahotanao. Tena nokapohana nampijaliany Jesosy mba hatonga anao voavonjy. Dia tiako izany mba tena hoe hitoetra betsaka ao anatin'ny fonao mba tena hotazominao hoe tena ho zavatra sarobidy eo amin'ny fiainanao zany fahafatesan'i Jesosy izany. Ny fahagagana nataon'i Jesosy zavatra rehetra nataony tety ambony tany dia tena hoe pirofo mivaingana fa vela Jesosy, fa ny tena zavatra lehibe indrindra dia le fitiavany azy sy le fitiavany anao dia nanolorany ainy teo amin'ny azo fijaliana. Rehefa avy eo tsika dia mbola hiaraka andray ny fanasan'ny tompo hiaraka atsiaro an'izany fahafatesan'i Jesosy izany, fa tiako dia ty am-boalohany ianao dia tena ilona sahady ao anatin'izany ao anatin'izany fahafatesan'i Jesosy izany. Tena tsarovy hoe tena intsivy amin'ny telopolo Jesosy no kapohana noho ny fahotanao, tena nandeha raha Jesosy azany raha sarobidin'i Jesosy izany no mamonjy ianao. Dia androany tena manatenanao hoe tena anompo an'i Jesosy amin'ny fifaliana ianao anompo azy amin'ny fony rehetra ianao ary tena hitazona izany famonjena nataon'i Jesosy izany ianao. Amen. Ndao ary tsika hiaraka hidera avy hatrany ao anatin'izay dia ho ataontsika ilay hira hoe Jesosy irery no mba mijery ny fitarainako ary tena hoe izy irery no mamonjy ianao. Jesus
ndao mbola sandratritsika ny anaran'i jesosy a satria avy any an-danitra izy nidina mba ho famonjena asy ianao. be mihitsy naseho anao taminay hoe nafoinao ny lanitra mba ho famonjenanay, naleonao nomboana teo amin'ny azy fijaliana nalaina baraka mba ho famonjenanay. Dia tsapanay izany fitiavanao izany Jesosy, tena tsapanay amin'ny fonay rehetra mihitsy hoe tena tianay ianao. Androany izay mbola samy laza hoe raha samy mbola misy hery eto ambony tany na ny an-trano dia tsy misy tahaka anao, fa ny herinao rery. Amen.
Jesosy hoe tena noho izy no ilay fahafatesany dia voavozy ianao, ny hery no tonga herinao. Versika farany hoe Jesosy io ianao no fiainako. Azoarina aminao lazao amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao hoe hatraizany fitiavanao azy manoloana zany fanoloran'ny aino famonjenanao zany. Teneny Jesosy resao Jesosy lazao aminy hoe ianao rery ihany no fiainako Jesosy ny famonjenana ataonao no mbola natoy izao aho fa raha tsy mateo amin'ny azo fijaliana ianao dia mety efa tany an-davaka ny fiainako, mety efa tany amin'ny elo misy aho amin'izao fotoana izao. Misaorany Jesosy ianao amin'izao fotoana izao, misaora azy ianao, ankalazao ny anarany. Raha misy fiderana dia ho an'i Jesosy rery ihany, ary raha misy fisaorana dia ho an'i Jesosy rery ihany. Dia lazao aminy izany androany, teneno amin'i Jesosy hoe ianao rery ihany Jesosy, ianao rery ihany no mendrika hoderaina, ianao rery ihany no mendrika isaorana. Asandrato mafy ny feo anao. Samy maka toerana tompoko. Dia raha isika ho zava-dehibe izay atao hoe tapany voalohany nentintsika nanompan'Andriamanitra teo izay. Zao manokana moa amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia manentana sy mamporisika anareo tokoa rehefa mamonjy fotoam-pivavahana toy izao dia tena asehoy mihitsy fa manompo ny tompo amin'ny fonao manontolo ianao. Amen. Ny fomba amam-pananao iao aza vely vezivezy miana atsimo ny miana varatra fa aoka tena fantoka ao eo anatrehan'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra miasa. Ohatra ahafany miteny aminao. Ahoana moa zany ny fomba hitenenan'Andriamanitra aminao raha misy zavatra tokony tenenina aminao hoe fananarana na fanotsiana na taridalana na hoe filazana fomena fahasoavana ianao anio. Ahoana ny fomba hitenenan'Andriamanitra aminao kanefa ianao tsy mifantoka ao amin'ny akory. Ny fomba ampananao lasa lavitra. Ary na dia eo amintsika olombelona fotsiny nge aza dia mitombona be zany teny ataoko zany hoe ianao miresaka amin'ny namanao eo na miresaka amin'ny ataoko hoe vadinao. Mikasa anome zavatra anao le namanao na le vadinao. Kanefa anao amin'io ohatra ny hoe miresaka aminy kanefa mitodikatsa. Ohatra ny ariny jerenao. Ay, dia ohatra ny ariny jerenao. Aty efa pare anolotra le zavatra omena. Dia nefa ariny sainao, ariny fonao. Ahoana moa tompoko no mety hoe ahafaly le namanao na le vadinao ohatra. Tirangaty tokoa ohatra ny tsy vonina omena le zavatra, tsy vonina tolorana an'ity fanomezana ity fa dia lasa mierikerika ary tototodika ary. Ka ataovy zava-dehibe aminao ny mifantoka tsara ao amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao tsika dia anokana fotoana anaovana vavaka. Avy hatrany ankoatra ny falorantsika ny tenantsika mba ho an'Andriamanitra tokoa, mba ho azy, mba ho an'Andriamanitra zato isan-jato. Dia ankoatra ny fifonana ataontsika ny amin'ny fahotana ny amin'ny zavatra ratsy mety hoe nataonao sy notanteranao dia hivavaka isika
ho an'ity fotoam-pivavahana androany ity ovitsofotsika rano mba samy andray fahasoavana daholo sika rehetra. Androany moa zany isika dia andray ny fanasan'ny tompo dia etsika eo anatraian'Andriamanitra zany mba tena hoe fahasoavana ho antsika tokoa. Tonga dia vavaka arak'izay isika rehetra tompoko. Misaotra anao zahay Andriamanitra, misaotra anao noho ny fahasoavana lehibe sy famindramponao. Misaotra anao sady mankasitraka anao zahay. Halleluja. Ankehitriny Andriamanitra dia manamafy ny faloranay, ny tenanay, ny ainay, ny fanahinay hoe ho an-tananao zahay. Anao zahay anio ampitso ary mandrakizay. Koa indro amafisinay ny fifanarahana fa tenanao zahay ka dia sasao amin'ny ran Jesosy Andriamanitra. Diovy amin'ny ran Jesosy Andriamanitra. Amasino amin'ny ran Jesosy Andriamanitra. Halleluja. 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 Amen. Ianao no manadio anay amin'ny ran Jesosy. Ianao no manamasina anay amin'ny ran Jesosy. Ampitafianao fitafiana fotsy madio izahay amin'ity androandroany ity tompo. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Tompo. Andro manaly eo an-tananao zahay. Andro manaly eo an-tananao zahay. Andro manaly sarobidy aminao toy ny anak'Andriamaso zahay. Amen. Misaotra anao Andriamanitra ao. Misaotra anao Andriamanitra ao. Manapaka fen'ny fiainana ianao. Amen. Tsofina ranty fotoana androany ity fotoana miavaka. Fotoana tena hotahina manokana ka fahasoavana amin'ny karazany. Zany no raisina avany aminao Andriamanitra. Ahery zahay, afanafo zahay, irehetra ho anao zahay. Fanay maso. Anapaka ty fotoana ity ianao. Halleluja. Oh, ni rani Jesu. Oh, ni rani Jesu. Oh, ni rani Jesu. Mana tiwai. Misaotra Andriamanitra noho ny fafana nafanay ny vavaka niaraka nanamafy ny faloranay ny tenanay ny ainay ny fananay teo an-tananao. Misaotra ny amin'ny famindrampo lehibe nasehonao anay Andriamanitra ka namela ny elokay ianao
ary nofafanao niaraka tamin'izay ihany koa reo zavatra ratsy vokatry ny eloka nataonay nampitafy anay fitafiana fotsy madio tahaka ny oram-panala tahaka ny volon'ondry fotsy ianao no tanteranao zany tamin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana misotranao zay ny amin'ny fotoam-pivavahana androany ity izay arahana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo inonay fa dia anapaka eto ny herinao ho fahasoavanao anay tokoa ty fotoanandroany ity ary iva avokoa rehefa matorana nety amin'ny fahavalo teo amin'ny fiainanay ka lasa fiangonana mahery mafana fo rehetra ho anao ity fiangonana ity lasa fiangonana miverina amin'ny fitiavana voalohany ihany koa misaotra ry Andriamanitra eo omenanao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alleluia. Dia andaontsika iroso amin'ny fandara manaraka amin'izao fotoana izao dia nitondrantsika ny fanatitra eo anatreny tompo amin'ny fontsika manontolo no amesantsika fanatitra azadiny fa androany isika no mamerina ny rakidebentsika fanaontsika isam-bolana iny rakidebe moa tena manabe hoy izahay mpanompon'Andriamanitra manampy be amin'ny fanotarana ny asan'Andriamanitra toy ny fanorenana fanaovana tafika masina sy fanorenana trano fiangonana izany rehefa tatazana manokana moa zany rakidebe rehefa aveo toka zany dia mandroso isika zay tondra ny ampafolony zay nitahin'Andriamanitra atsika mandroso aty anoloana dia tatazana ina toerana ny arakitra fanaontsika mazatra tompoko ao anaty azatsika mbola itoy iteran'Andriamanitra. Jesus, I
Tataza manokana moa zany ny raha-debetsika fanaotsika isambolana ka dia samia manatanteraka an'izany amin'ny fony rehetra. Mbola hanao hira ihany tsika rehetra ao anatin'izao fanaterantsika ny raha-debe zao tompoko atao hanao hira anankiray amin'ny fotsika mantolo isika. Ao anatin'ity ry ity dia manasanao mitsangana amin'ny toerana misy anao dia sady afaka manatra mifanatra ihany ianao. Sany mira amin'ny fony rehetra izy a.
famarinena nijaly tamin'ny hospitalina tao amin'ny fiaina tsy hity zay telo andro zay no vitana taony mamafafatesa nisangananoany fasany nisangananoany fasany iakatra many an-danitse ankavananandriamanitse hitany famonjena azona fanesena velona mandraky za izy ary mivavaka va izy aya afaka makatoerany avokoa isika rery tompoko Alleluia. Androany moa zany isika araky ny fanambara dia isy ny fandraisana fanasany tompo zay ho tanterantsika. Noho zany ny tenin'Andriamanitra zay hoentina amintsika rehetra tonga manatrika ty fotoam-pivavahana ity dia iompana amin'izany atao hoe fandraisana fanasany tompo izany mba ahazava amintsika ndikan'io fandraisana fanasany tompo io mba andraisantsika fahasoavana lehibe amin'izao maolon'Andriamanitra antsika izao. Noho zany sokafy ny baibolitsika rehetra ao amin'ny boky Korintianina voalohany toko 1:10 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina voalohany toko 1:10 dia toko 12 sadiso safady toko 1:10 safady manomboka amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 30 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao no voasoratra: fa izao efa nandray tamin'ny tompo zay natolotra anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny zay namadiana azy
dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity no tenako ho anareo, zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavina. Andiny ny 7:20. Koa nasovy no mihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka ny Tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka amin'ny tena sy ny rano Tompo izy. Fa aoka ny olona mantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro ny kapoaka. Fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany no efa notomandry. Avy amin'ny alalan'izay teny soratra masina niarantsika nanaraka izay ny famakiana azy no aka fampianarana mazava isika mikasika ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo zay ho tanterantsika rehefa aveo. Azavaiko aminareo fa tsy fomba-pivavahana vao noforonona taty aoriana akory izy ity ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo zany fa didiny Tompo Jesosy le izy, didiny Jesosy tsy maintsy tanterahana ny fandraisana fanasan'ny Tompo, tsy maintsy tanterahana mandra-piaviny eny amin'ny raolanitra apakatra ireo zay azy. Andao ke veritsika vakina le teny dia ho azonao tsara ny dikany. Korintana 1:20 andiny 7:20. Fa izao efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotra anareo kosa. Fa Jesosy Tompo tamin'iny niala iny izay namadia anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako anareo, zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Naoviana no misotro ianareo. Andiny 20. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Ny fantaniana apetraka angamba dia izao, inona moa no tanjon'i Jesosy ny amin'ity fandraisana ny fanasan'ny Tompo ity no hoe tsy maintsy atao, hoe tsy maintsy tanterahana le izy mandra-piaviny eny amin'ny raolanitra. Hoy ny Baiboly ry havana, araka ny tantara tamin'ny fotoana farany zay niaran'ny Tompo Jesosy tamin'ireo mpianatra hoe niaraka nihinana ny Pasika ry zareo dia nandray mofo Jesosy, niraisiny le mofo dia avy eo nataony ny fisaorana an'Andriamanitra rainy. Vitsy zany dia novakiny ilay mofo dia zao ny teny nataony Jesosy tamin'ireo mpianatra, ity ny tenako ho anareo, ity ny tenako ho anareo, hano zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany ihany koa ny kapoaka, niraisiny le kapoaka moa zany milazana azy ao anatin'ny Baiboly, na le hoe rahantsika zao dia niraisina le vera misy ny divay. Dia nataony ihany koa ny fisaorana an'Andriamanitra rainy. Vitsy zany dia natolony andro mpianatra le kapoaka misy ny divay. Dia zao ny teny nataony Jesosy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao, ity kapoaka ity no fanekena vaovao ny amin'ny rako. Dikan'izay aloha entre parenthèse misy fanekena taloha.
ny fanekena taloha iny no nentin'Andriamanitra nitondrana ny vahoakany tamin'izany andro zany. Fa rehefa tonga Jesosy dia fanekena vaovao io ndray no entin'Andriamanitra hitondrana ny vahoakan'Andriamanitra na ny olon'Andriamanitra mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Tsy azavaina lavabe moa ny amin'ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao satria tsy resaka ny amin'izay tsika. Dia veriko indray hoe raisiny Jesosy kapoaka dia ozy ity no fanekena vaovao ny amin'ny rako, sotroinareo rehetra ity, sotroinareo rehetra ity, zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia eo amin'ny andiny enina amby roapolo dia hoy Jesosy manao hoe fa nao viny ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotra ny kapoaka, mihinana ilay tenan Jesosy zany sy misotro ny amin'ny rano Jesosy zany, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavina. Halleloia. Ny tanjon'i Jesosy ny havana dia izao, raha natao ny fandraisany fanasan'ny Tompo mba tsy ho adiny mihitsy ilay fahafatesan'i Jesosy dia ilay fahafatesana teo ambonin'ny hazo fijaliana. Mba tsy ho adiny mihitsy isika mpino kristiana tonga eto zany zao, zay rehetra tonga eto ka hoe efa nanaiky nino a Jesosy fa izy ny Tompo, izy ny mpamonjy, zay rehetra efa nanaiky ny nampandrosan'i Jesosy olona ao anatiny, hitoetra ao anatiny, anjaka ao anatiny, zay rehetra efa nanapa-kevitra fa hanompan'i Jesosy mandritry ny androm-piainany rehetra, dia zao no ambaran'ny Baiboly amintsika rehetra androany, tandremo mba tsy ho adiny mihitsy ny fahafatesan'i Jesosy dia ilay fahafatesana teo ambonin'ny hazo fijaliana. Tsy tokony ho adinoana mihitsy zany na mandritra fotoam-pivavahana atao am-piangonana, na ianao mandeha eny an-dalana, na ianao any amin'ny tokantrano misy anao, na ianao any amin'ny toeram-piasana any amin'izay misy anao any. Indrindrindrindra fa manoloana ny olana, manoloana ny ady, manoloana zavatra mety hoe manahirana, dia mila matsiaro an'io fahafatesan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana io isika. Fanampiny ihany koa dia izao, tsy hoe tsarovana fotsiny ilay fahafatesan'i Jesosy, fa rehefa mihinana ilay mofo ianao, ilay tenan'i Jesosy io, tandidon'ny tenan'i Jesosy, rehefa misotro amin'ilay kapoaka ianao, misotro amin'ilay divay zay tandidon'ny rano Jesosy, dia hoy ny Baiboly manao hoe manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo amin'izany, manambara. Koa randray ny fanasan'ny Tompo zany isika amin'ity androandroany ity, hoe ihinana mofo ianao, isotro divay ianao, dia izao aka hitodika ny amin'ireo fahoriana zay nanjohan'i Jesosy isika rehetra manatrika ty fotoam-pivavahana ity. Aka hitodika any amin'ireo fahoriana zay nanjohan'i Jesosy isika. Alefa sary an-tsaina ny zavatra rehetra nitranga tamin'i Jesosy tamin'izy ny samborina tao amin'ny Getsemane, fa raha tsahivina antsika tonga tao ny mpisambotra an'i Jesosy niaraka tamin'ny Jodasy mpamadika, ary raha nisambotra Jesosy izy dia nisambotra Jesosy tahaka ny fisambotra jiolahy, tahaka ny fisambotra dahalo. Tena no tevatevaina no tsinitsiniavina mbola tao amin'ny Getsemane io. Dia alefa sara an-tsaina daholo zany zavatra rehetra nitranga tamin'i Jesosy zany. Alefa sara an-tsaina ny amin'ny Jesosy zay izy no tsaraina, zay nitsara azy dia naneva-teva azy, nanao tsinitsinina azy. Alefa sara an-tsaina tamin'izy nokapohina, nokaravasina, araka ny voalaza amin'ny Baiboly, ny karavasy jiosy dia karavasy misy knifa taolana zavatra be dia be, dia kapohina amin'iny Jesosy. Ka rehefa kapohina amin'iny dia sotominy karavasy dia miongotra ny nofon'i Jesosy.
miotra. Tsy moramora nge zany ry havana fa tataraiko aminareo hoe fa tena enjana dia alefa sainitsainy daholo, alefa saratsaina zany rehetra hitra zany. Alefa saratsaina tamin'izy nanamboaran'olona satroka tsilo, dia nampisatrona satroka tsilo hoe ity no mpanjaka, satroka tsilo no sahaza ny mpanjaka ny Jiosy. Alefa saratsaina tamin'izy nahantona teo ambony hazo fijaliana, no fatsihana teo ambony hazo fijaliana ny tongotra hamantanana. Alefa saratsaina ao anatin'ity fotoana andrasantsika fanasan'ny tompo ity ny fisehony fahafatesany Jesosy raha nahantona teo ambony hazo fijaliana. Sainitsainy daholo zany rehetra hitra zany ry havana malalo. Raha inonao ny fahorinana anjoan'i Jesosy, raha azonao sarantsaina, azonao sarantsaina tsara ny zavatra nanjoan'i Jesosy, tiako milaza aminao fa isy herin'Andriamanitra hamonjy ny fanahinao androany. Amen. Raha misy toka eto manana fanahy very, satria mpanota izy, satria tsy mbola niala tamin'ny fahotana izy, satria tsy mbola nibebaka izy, na ihany koa tsy mety afaka mihitsy ilay fahotana, ilay zavatra ratsy, fa dia iainany foana, iaina mandavataona. Raha inonao ny fahoriana zay nahazo an Jesosy tamin'izany fotoana zany, raha azonao sarantsaina ny fisehony, dia isy herin'Andriamanitra hamonjy anao, hamonjy ny fanahinao. Amen. Tena zava-dehibe mantsy zany hoe olona manana fanahy voavonjy izany. Tena zava-dehibe mihitsy, satria diny tokoa nge hoe anao ahoana ny fiafaran'ny fiainanao raha tsy voavonjy ny fanahinao. Ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Mafy nge ny any amin'ny fahaverezana re olona, tsy mbola nisy avitany ka tonga teto amintsika ka ny tantara hoe zava-dozany ihany, fa ny Baiboly no manambara fa mafy ny zavatra mitranga any amin'ny fahaverezana. Zany ndrendre lasa saina mihitsy ny amin'ireo olona zay hoe mpino izy na moy fo, dia hoe alokony a mamontena. Amontena ao anatin'ny fahotana, amontena ao anatin'ny fiainana nanao ratsy teo anatr'Andriamanitra. Ny eto ambony tany ary tsy zakanao fa mampamoy fo anao, mampiteniteny foana anao ka hoe andeha amontena. Zava-doza nge zany hoe very any fahaverezana mandrakizay. Ary tsy tian'Andriamanitra ho any mihitsy isika zanak'olombelona. Zany no antony natokan'Andriamanitra nanomeny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy. Ary nampandalovan'Andriamanitra andreo karazana fahoriana Jesosy tamin'izay ety ambony tany mba ahafahany mamonjy ny fanahintsika. Ka veriko indray ilay teniko hoe raha mino ny fahoriana nanjoan'i Jesosy ianao, ary azonao sarantsaina ny fisehoan'izany, dia ho vonjen'Andriamanitra ianao, ho vonjen'Andriamanitra ny fanahinao. Isy herin'Andriamanitra ihany koa hanafaka anao amin'ny aretina. Amen. Satria ireo zavatra niatra tamin'i Jesosy, nanomboka tamin'izy samborina tao amin'ny San Getsemane, tahaka fisambotra jolahy zay niafara tamin'ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Ireo zavatra niatra tamin'i Jesosy dia ambaran'ny Baiboly fa fanafody fanasitranana ny marary, fanafody fanesorana ny aretintsika zanak'olombelona zay mino an Jesosy ary resy lahatra ny amin'ny fanavotana nataon'i Jesosy. Possible zao androany zay rehetra mino ny fahoriana nanjoan'i Jesosy ary mahasarantsaina ny zavatra rehetra niatra tamin'i Jesosy. Possible hoe ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity dia ho sitrana ianao, ho sitrana ianao zay marary. Amen. Ary isy herin'Andriamanitra ihany koa hamoakana ho mpandresy. Alleluia. Eto dia mahatsiaro ny teny nataon'ny Paoly apôstôly any amin'ny Kolosiana 4:10 voasoratra fa nalain'i Jesosy ny norombany Jesosy
teo an-tanany devoly le fanapahana netiny devoly nanapaka ty zao tontolo zao ity netiny devoly nanaketra fiainan'olombelona nety nalainy Jesosy zany ary noho ny amin'ny azo fijaliana zay nieretany Jesosy dia amoaka antsika ho mpandresy Jesosy zany hoe ireo karazana fahoriana nanjoany Jesosy zay niafara tamin'ny fahafatesa Jesosy teo ambony azo fijaliana raha mino an'izany tsika raha resy latrany amin'izany tsika dia izy herin'Andriamanitra amoaka antsika ho mpandresy ary filasan'ny Baiboly dia hoe hitondra antsika manoatra no mpandresy Jesosy asioteka faran'izay mafy Halleluja fanampy zany ankoa ny fahafatesany Jesosy ry havana no fototra iray lehibe nahatonga ny devoly sy ny ekipany rehetrarehetra voalaza amin'ny Baiboly hoe ringana tanteraka torotoro ary resy zato isan-jato andao efa kitsika ny Hébreu 4:7 hoe Hébreu 4:7 dia zao ny voalaza koa satria manana no famandrany zaza dia mba nandray zany koa izy mba ndringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly tsy maintsy nanaiky ny tafo nofo sy raha Jesosy dia nampidinina tety ambony tany ary tamin'ny farany arak'ilay nambara tamintsika teo dia nampahoriana izy zay niafara tamin'ny fahafatesana teo ambony azo fijaliana ka iny fahafatesa Jesosy iny arak'ilay Hébreu 4:7 teo dia ino nataon'Andriamanitra fitaovana nandrianana tanteraka ny devoly nanorotorona ny devoly ary natonga ny devoly resy zato isan-jato amen am'izao tsika miteny zao am'izao tsika manao fitom-pivavahana zao ny mikasika ny amin'ny devoly tsy mahery araka fieritreretan'ny olona azy izy akory tsy hoe tsy azo resena araka ny eritreritry ny olona be dia be izy akory fa raha ny amin'ny devoly dia fahavalontsika efa resy zato isan-jato efa resy tamin'ny alalany fahafatesany Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana Halleluja amen asioteka faran'izay mafy be ataovy mafy ihany amen tsy nampoziny devoly mihitsy hoe io fahafatesany Jesosy io angeka hivadika ho zava-doza ho azy tsy fatana raha fatana zany dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy eno nge voasoratra Korintiana 1 toko 2 andininy 9 Korintiana 1 toko 2 andininy 9 eno tsara voasoratra ary tsy nisy nalaly zany ny mpanapaka zao tontolo zao ny devoly zany fa raha nalala izy dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra fa raha fatany fa nivadika ho zava-doza ho azy ny fahafatesany Jesosy Kristy dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy Jesosy lay Mesia rano raraka tany azy tsy azo rofiny etsony voasoratra hoe ny devoly dia favalo efa resy fa nisany tena mampahery dia ity ry havana malala zay rehetra mino an Jesosy mino fa misy hery magaga ny fahoriana sy ny fahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana zay rehetra mino an'izany dia nresy tahaka an Jesosy ihany koa amen ianao tonga eto raha kilasiny olona mino anao dia voasoratra fa natao andresy tahaka an Jesosy raha nandresy Jesosy nandresy ny fanahy ratsy
lay mpitondra fahafatesana isika rehetra toga ity ihany koa mitovy amin'izany mpandresy tahaka an' Jesosy. Alleluia, amen. Ka raha mandalo ady ianao, raha mandalo olana, mandalo zavatra sarotra, dia zao no teny taminareo tery aloha, aoka atsiaro an'ilay fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana ianao. Aoka hitodika keliny amin'izay ianao, fa miaraka amin'izay tonga dia ho velona ao anatinao ny fandresena. Fa ny devoly fototra io olana io, fototra io ady io, fototra io zavatra sarotra io, tonga dia hitanao hoe resy tanteraka. Jesosy aza moa mbola tsy maty teo ambony hazo fijaliana akory aza izy, dia efa nilobava. Ahoana ho izy? Ao amin'ny liko toko 7:9 indro efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka maingoka sy menarana ary andresiny rehetra zay anana fahavalo. Mbola tsy nombona tao ambony hazo fijaliana izy, dia efa nilobava an'izany hoe raha ny fahefana etsika mandresy ny devoly, le tena fahavalona zay ny olona hoe mahery indrindra, efa nomeny Jesosy atsika fahefana anotoro an'izany. Amen. Natao andresy ianao, natao andresy ianao. Zany nge ny antony natokany devoly tamin'ny fotoana nitsakanan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Na elony zareo ny tsao, na elony tsao hoe tsy tsangana tamin'ny maty Jesosy, satria ilay fahafatesany Jesosy arahana fitsakana tamin'ny maty, iny tena zava-doza amin'ny devoly, satria tonga dia fatana fa ny olombelona rehetra izay mino an Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana ary mino fa efa tsakana tamin'ny maty Jesosy, dia miaraka vava amin'ny teny afaka mandresy devoly ihany koa. Manana olana ve ianao? Mandalo ady ve ianao? Mandalo zavatra sarotra ve ianao? Tsy aviazy olana io, tsy aviazy io ady io, tsy aviazy zavatra sarotra io, fa avy amin'ny devoly io. Misy toetra ratsy ve eo aminao tsy mety miova mihitsy, tsy mety afaka mihitsy? Aviazy toetra ratsy io avy amin'ilay fanan'ny ota zay mbola apetraka aminao io. Tianao ve ny andresy? Aoka hitodika ny amin'ny Jesosy Kristy sy fahafatesany teo ambony hazo fijaliana ianao. Saintsainy zany, ary mino fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fa raha vao mino anao, tonga dia fa mpandresy anao. Mandalo olana sy ady ary zavatra sarotra anao, tonga dia fa miravoravo anao hoe mpandresy aho, mpandresy aho, mpandresy aho, mpandresy aho. Amen, amen. Ny afatra farany entiko anareo ry havana malala dia iroso amin'ity fandraisana fanasany tompo ity isika. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra akory ianao ry havana. Tsy mitovy ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra anao eo anatren'Andriamanitra. Hafa ny manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo an'Andriamanitra. Hafa ny olona efa nohamarinina noho ny finoana Jesosy sy ny olona mbola mitoetra homeloka manaka ankehitriny. Tena hafa mihitsy isika. Ary zany mahatonga antsika tsy tokony hanaiky hitovy fijery na hitovy fomba fiteny amin'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity. Matetika mantsy ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity, rehefa mijery ny fiainana izy na milobava izy, dia mijery ny fiainany olona resy. Ny tena loka vavany manambara fa resy. Tena sarotra ny fiainany, tena mafy ny fiainany. Raha zao ny mitohy dia hinana bozaka manahitra. Raha zao ny mitohy dia tsy tafilamba itsony. Raha zao ny mitohy dia asa izay mety fiafaran'ny tena sy ny taranaky ny tena. Marina nge ny azy, fa tsy misy fiainana miamora zany eto ambony tany ity, fa miasarotra miasarotra. Marina nge ny azy, fa tsisy olana miamaivana zany eto ambony tany, fa miamafy satria ny devoly efa nazera. Fa isika olon'Andriamanitra kosa spesial, tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Sika le voasoratra hoe natao andresy foana,
misy ny olana niady zavatra sarotra fa natao andresy foana. Amen, amen. Natao tafita. Halleluja, halleluja. Zany rehetra zany no miseho sy mitranga noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny fahoriana rehetra nanjo azy, indrindra fa ilay fahafatesana teo ambony hazo fijaliana izay narahana fitsanganany tamin'ny maty taty aoriana. Ka dia andao hivavaka isika rehetra hiaraka hisaotra sy ankasitraka an'Andriamanitra, dia aorian'izay dia roso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo isika. Averiko indray, naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony ho Jesosy dia manambara ny amin'ny fahafatesako ianareo. Andao hivavaka daholo isika rehetra tompoko. Samy manokatra ny vavan'izy, samy manokatra ny vavan'izy. Aoka hisaintsaina ny amin'ireo fahoriana izay nanjoan Jesosy isika. Dia ilay fahoriana nanjo azy tamin'izy nosamborina tao amin'ny sany Getsemane, nosamborina tahaka ny fisambotra jiolahy. Aoka saintsaintsika ny fahoriana nanjoan Jesosy dia tamin'izy notsaraina, noesoina, tevatevaina. Aoka saintsaintsika ny amin'ny Jesosy dia izy izay nokapohina, nokaravasina tamin'ny karavasy jiosy ary nampisatroana satroka tsilo, nororana, nomena ny taimaina. Aoka saintsaintsika rehefa fahoriana nanjoan Jesosy Kristy dia tamin'izy nahantona teo ambony hazo fijaliana, novonoana teo ambony hazo fijaliana. Fa zany rehetrarehetra zany dia hitondra famonjena feno ho antsika. Samy mivavaka araka izany isika rehetra. Halleluja, halleluja. Misotranao Andriamanitra. Samy manolotra fiainany ho an'i Jesosy amin'izay. Samy manolotra ny momba azy rehetra ho an'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Io mantsika anao hira maniry mafy ao ry Jesosy Tompo. Miomanao amin'izay tsika samy mivavaka ihany, samy mivavaka ihany fa zay hira zay no irantsika manao amarantsika zao vavaka zay ataontsika izao. Samy mivavaka ihany izy. Dia rehefa manao le hira hoe maniry mafy ao Jesosy io, dia aoka ho saintsaininao ny amin'ireo fahoriana rehetra zay nanjoa ny Tompo izany. Aoka hiomana hira amin'izay tsika zany. Akipy-masonao anatin'ny hira. Tu
toerakafa akpio any masinao ao anaty zany hery zany ny azo fijalianao no fiarovako ny azo fijalianao no hitazanako Mawavcho Apian Masnau Onat Zanirsan Ataviam Fulorit Nim Sensena Ifaurina Matsuan Jesus Kadia Kutajan Masu Italiano Noi tuero wasa fain tavanao Misotanao Andriamanitra ny amin'ny famaginao anay androany ka matokanay hitodika ny amin'ny Jesosy Kristy dia izy lay nampahoriana sy voombo ary maty tombony azy fijaliana misaotra ny amin'ny fahasoavana zay omenao anay noho ny amin'ny Jesosy sy ny azy fijaliana ary noho ny amin'ny Jesosy sy ny fitsakana tamin'ny maty misaotra tompo amen dia hotozo kely ilay teny teo a Korotiana voalohany toko fa 1:20 dia ny andininy fa 7:20 ko nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoky ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka amin'ny tena sy ny rano tompo izy voaka ny olona mantitra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoka fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany no efanotomandry mazava ihany koa voasoratra eto fa misy zany atao hoe fanahy tsy mendrika mpino izy kristianina izy fa saingy manana fanahy tsy mendrika fanahy mbola manota fanahy mbola manao takafanao zao tontolo zao fanahy dia fanahy ny olona mbola tsy entilisa fiainana ny olona tahaka izany raha mihinana mofo sy misotro kapoka dia hoy voasoratra hoe mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenana izy raha ny marina ny finanana mofo zay tandidony tenan Jesosy sy ny fisotroana n'ilay divay tandidony rano Jesosy dia tena fahasoavana be ny hoentin'izany fahasoavana ary fahasoavana tsy misy toy izany fa saingindrisy raha amin'ny fanahy tsy mendrika
no andraisanao n'ilay fandraisana fanasany tompo dia homeloka ny amin'ny tenany tompo sy ny rano tompo le olona. Dia hoy ny baiboly avy eo tena mampieritreritra noho izany dia betsaka ozy izy no marary sy marofy eo aminareo. Tena mampieritreritra fa ny fandraisana ny fanasany tompo miaraka amin'ny fanahy tsy mendrika dia mitondra aretina, mitondra farofina, ary ny tena zava-doza dia hoe mitondra fahafatesana ny tenantsika mihitsy. Tena mampieritreritra be mihitsy zany rehetrarehetra zany a. Noho izany dia tapoany hevitrao hiala amin'ny fanahy tsy mendrika, ary le itsy hoe androany ihany hoe Jesosy andray fanasany tompo atenina mifona aminao fa tena mbola tena manana fanahy zao tontolo zao a, mbola tena manana fanahy jentilisa, mbola tena manota fa mifona aminao mamiala ianao sasao amin'ny rano Jesosy diovia. Dia izay fa rapitsy dia iverenanao indray ilay fiainana manana fanahy zao tontolo zao, na fanahy jentilisa na fanahy manota. Asehoan'Andriamanitra fa ny zavatra efa nalevinao dia tsy hofongarinao intsony. Amen. Ny zavatra efa nialanao tsy ivereneny intsony, fa ny tokony ataonao azy dia ny anamafy hatrany hatrany inteo ny tompo mandroso ny tenako ho amin'ny famasinana, ho amin'ny famendrena mandra-piavinao eny amin'ireo ny lanitra. Amen. Angatahana reo namantsika izay mizara fandraisana mbandroso ety anoloana. Angatahana zany mbandroso ianareo. Andiny ny voalohany ihany amin'ilay hira efa nataontsika teo, maniry mafy aho no tanterantsika. Tonga zany dia mandroso ety anoloana tsika le voateny zara fandraisana. Fanasany tompo androany moa araka ny fanambarako taminareo a dia samy mitondra ny mofony isika tsiraray avy, mba hisoroana hoe iny mofo ray iny mba tsy hondrasiny tanin'olona be dehibe fa mba ny tananao ihany no mandray azy. Dia ny kapoaka moa na ny divay no efa nomanina mpanompon'Andriamanitra satria samy manana vera ray isan'olona isika, ka dia samia mandray ny mofony ary sika rehetra. Tao fanakaiky amin'ny natsantsika. Dia rehefa nandray ny mofo Jesosy, hoy ny baiboly, dia nisaotra an'Andriamanitra izy, ka dia andao hisaotra ny tompo isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay, makasitraka anao zahay, ary mame voninahitra anao ihany koa, satria androany fotoana iarahanay miray latabatra aminao Jesosy, ahafahanay mandray ny fanasany tompo arak'izay efa nampianarinao anay. Ankehitriny dia ety an-tananay ny mofo tandidony amin'ny tenanao, ka dia vakinay izany mofo zany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy, ary isaorany ianao Andriamanitra
fa Andriamanitra tsara ianao. Tandido ny tenanao no kapohina, no torotoroana, no karavasina izany. Ho fitondrana ny fahotanay, ho fitondrana ny aretinay, ho famonjena ny fananay, tsy ho very fa kosa ny anana fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo. Ano fa izao no atao ho Jesosy ho fahatsiarovana. Misaotra Jesosy io fa fahasoavana lehibe ho anay zay fahafahanay mihinana mofo tandidony tenanao no potena no torotoroana teo ambony hazo fijaliana. Dia araka izany akio nandray ny kapoaka Jesosy zay misy ny divay zay tandidony rano Jesosy. Dia nisaotra izy. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'izao kapoaka izao zay aty an-tananay. Izy ity dia tandidony amin'ny ranao Jesosy, ilay nalatsaka ho famelan-keloka ao anatin'ilay fanekena vaovao. Namebaiko anay ianao Jesosy hoe sotroanareo ity fa izao nataovy ho fahatsiarovana. Raha misotra izao zahay dia manambara ny amin'ny fahafatesanao Jesosy, ka dia misaotra sy makasitraka fa fahasoavana lehibe tokoa no raisinay ao anatin'izany. Dia mitsangantsika fa ho zaraina an'ilay kapoaka zany. Dia fa sotroy avy hatrany le izy fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Misotranao Andriamanitra, misotranao aho, halleluia. Mbola veritsika miaraka le raha hoe maniry mafy ao.
samy mivavaka izy misaotra ny tompo ny amin'izay fahasoavana lehibe na ahafahantsika nanarika ny latabatra tompo izay. Misaotranao zahay ry Andriamanitra tsy toa fa afaka nanatrika ny latabatrao teo izahay tamin'ity androandroany ity. Fahasoavana lehibe ho anay izany Andriamanitra ka dia misaotra sy makasitraka anao zahay. Misaotra Andriamanitra. Amen. Fisaorantsika sy fakasana tompo dia andao mbola hiteka mafy ihany isika. Alleluia! Any voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina misaotra azy isika no ty fotoana androany ity. Andaontsika anao hira anankiray entsika maneho fifaliana eo ny hatreny tompo izany. Manasanao mitsangana amin'ny toerana misy anao. Dia mino aho fa tena nafahan'i Jesosy ianao tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia mifalia eo anatrehan'ny tomponao mandihy izy dia mihira mafy ianao. Karazanya
dia isoratsiany tompo zany ny fotoam-pivavahana zay nitondran'Andriamanitra antsika tamin'ity androandroany ity a melohany tena amarantsika ny fotoana dia toy izao no filazana ny fotoanantsika moa tsy miova fa tokony vory fa nirony ray isika fa amin'ny 12 na amin'ny 2 no fotoana natao hovonjenao dia ny andavanandro a entanina daholo tsika rehetra mba ho avy tokoa hoe mila miomantsika ho amin'ny fitsenana ny tompo Jesosy eny amin'ny raolanitra ka talata sy alakamisy ny fotoana andavanandro samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro daholo zany fotoana zany dia afaka mamonjy maraina ianao a eto manao vavaka fivadikanina melohany io fotoana io zay zany no filazana everiko fa tena lehibe mila mafisina amintsika dia angatana ihany koa tsika vory par groupe fa ilaina ianao a mivory par groupe fa masoa antsika zany ry havana malala nitera sy niaja ary voninahitra ho an'Andriamanitra ny fotoana andraisantsika amin'ny fanasany tompo manaraka indray a dia amin'ny alahady mipaska alahady fa efatra ny volana avril ho avy izao dia samy miomana ho amin'izany tsika samy mitondra ny mofony ihany koa dia tonga manotrina ny fotoam-pivavahana arahana ny fandraisana fanasany tompo hivavaka ho anareo aho fa ny fandraisana fanasany tompo moa mitondra fanafahana mitondra fanasitranana ka tsara anaovana vavaka isika rehetra meloha ny sarana eto apetrao amin'ny fonao ny tananao na apetrao amin'izay fatra misy marary dia raiso ny herin'Andriamanitra manafaka izany ry Andriamanitra io misaotra anao zahay fa noho ny fahasoavanao lehibe dia afaka nanatanteraka fotoam-pivavahana teto amin'ny toerana ity zahay ko ankehitriny ry Andriamanitra io dia manao fifonana ho an'izao fiangonana ray manontolo izao ny mpanomponao mamindra fo ianao ary zay rehetra mino anao Jesosy ary manaiky andreo fahoriana zay nanjoanao tamin'izany fotoana zany zay narana fahafatesana teo ambony hazo fijaliana mino Andriamanitra fa mendrika no sitrana izy androany mendrika ny ho afaka amin'ireo olana reo zavatra sarotra reo zavatra manahirana izy ary mendrika ihany koa ny hotahinao ny fiainany rehetra ko amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretinao miala amin'ny tenan'ny olona rehetra zay marary tonga eto ary manafaka an'ireo olona no ny herin'ny devoly dia misy olana misy fahasaranana misy zavatra sarotra atrehana miala amin'ny anaran'i Jesosy zany herin'ny fanaratsy zany miala fanahy efaresy miala efaresinay noho ny amin'ny fahoriana sy ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana koa dia miala ianareo miala tanteraka ny aretina miala ny asana devoly ary ho amin'ny fitahiana fenony ity fiangonana ity fahasoavana ny noentin'izy rehetra mody androany afafako ny rano Jesosy ho fandresena mezinezina misaotra tompo halleloia amen teka mafan'Andriamanitra isika dia mifarana zany fotoam-pivavahana dia mivory par groupe isika dia mahazo miditra ny ao voavelana zany